Fa manoloana ny fampitehan'ny tontolo iainana ankehitriny indrindra ny ala dia zava-dehibe ny fanabeazana ny ankizy any an-tsekoly. Sekoly mahery ny 700 ny efa nahazo izay fanabeazana ara-tontolo iainana izay avy amin'ny ADES Madagascar. Ampahany izay fampianarana izay tany amin'ny EPP tany TOLIARA tany no dia hoentina amintsika izao. Misy karazany firy ny alantsika Madagasikara toa? Misy karazany enina. Ala maitso, ala maina, ala fataka, ala tapia, ala kongo, ala bozaka. Koa manao akory ny alantsika Madagasikara toa nanomboka tamin'ny aloaloha tany jusqu'à amin'izao? Ny aritsy, potika. Ino antony mahasimba ny alantsika reo ino? Satria famboarana charbon. Tetikala. Tetikala. Ame zany mahisa hoe vahaorana iadena fahasimbany ala. Masoandro. Sa hoe manao akory masoandro? Azo havahoana tsy lanilany. Tanko miboeny gabe masoandro, afapakasa ny avao tsika. Fananganana faritra arovana. Fitsidiha valan-javaboary. Fitantanana ny fampandraisana anjara ny mpianatra amin'ny alalan'ny fambolena hazo. Mpianatra iray, un élève, Ampahany amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana omeny ireto ankizy T4 reto amin'ny EPP TANAMBAO MORAFENO TOLIARA izay henontsika izay. Fa misy loha hevitra 5 no zaraina amin'izy ireo isan-kerinandro. Ny temy voalohany ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao zany mikasika an'ilay tontolo iainana. Zaza iray hazo iray. Ny antony sy ny asa ny ala. Vahaolana edina amin'ny fahasimbany ala. Farany mise en œuvre ny un élève un arbre. Ankoatran'ny fampianarana izay 4 séances ataonay dia amin'ny séance fahadimy zahay mitondra ny zazareo any amin'ny valan-javaboary na mijery site de reboisement dia afaka mamboly hazo ihany koa. Anatin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana nataon'ny ADES Madagascar ity dia mizara telo ny fomba fampitana ny fahalalana. Misy nataon'ny ekipa manokana, misy nataonay miaraka amin'ny Ministère, dia misy ihany koa ny mpampianatra ny mampita anazy dia jerena foana reny rehetrarehetra reny amin'ny alalan'ny suivi hoe firy ny mpianatra ny antefan'izay fanabeazana ara-tontolo iainana izay. Amin'ny 17 000 mpianatra no hotratrarina amin'ny taona 2022 ity. Ankizy 407 alina no efa nahazo fampianarana toy izao tamina sekoly 3,770 manerana ny nosy. Fanamby ny ampitombo hatrany izany mba hanovany toe-tsaina sy ny fomba fihetsiky ny ankizy hiaro ny tontolo iainana.